fifaliana lehibe indray a raha lasana bamalala ny ionana amintsika amin'ny tian'ity anaratan'izao tenin'Andriamanitra izao. Miloha ny zavatra rehetra dia hivavaka isika ho an'izany tenin'Andriamanitra izany. Jesosy misaotra anao zay satria lehibe tokoa ny fitiavanao ary ny amin'ny fitiavanao manokana Jesosy a dia atongavan'izany teninao zany indray zay amin'ity androany ity. Tsy misy tsara takan'izany mandre afatra avy aminao zany tokoa Jesosy ary laza zay mpanomponao ity aza dia eno ihany koa fa fitaovana fotsiny ihany a Jesosy. Ka dia matoky a Jesosy fa amin'ity androany ity dia hamangy ny isam-batan'olona sy ny isa-tokantrano izay mandray an'izao tenin'Andriamanitra izao ianao. Ka hikasika ny fon'ny olona. Ny olona tena mety mahafondrina mihitsy dia ho kasihanao Jesosy. Ary ny olona mety tena tsy mety mbola nandray an'izany filazantsara zany dia hovangina manokana amin'ny alalana fanahinao masina. Ka amin'ny alalana fo torotoro, amin'ny alalana fo tena vonona nandraisany indray an'izany tenin'Andriamanitra zany dia izao ny fanana masina nazavany sainy tsirairay avy. Ny devony sy Satana kosa dia afaritra amin'ny rananao Jesosy tsy afaka alelingelina sy hitsaingoka izany tenin'Andriamanitra izany fa tsy maintsy hamoha ny ampony tsirairay avy ho vokatra afinaritra eo amin'ny fiainan'ny olona izany teninao zany. Misaotra Jesosy io. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay jerentsika androany dia mbola tsika moa avy nandalo amin'ny atao hoe Pasika dia mbola hiresadresaka mikasikasika amin'izay manodididina kely an'izay ihany isika ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ao amin'ny Matio, ao amin'ny boky Matio a toko fa 9:20 andimy efatra ambin'ny folo no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramady dia manao hoe ny nanan-keny Jodasy hamadika an' Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray tamin'ny 12 lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe omenareo ohatrinona nonorako azy aminareo. Ary izy nandanja sekely volafotsy 30 omena azy. Ary hatramin'izay no hitadiavany izay andro azahoany mamadika azy. Teto zany raha lasana vavy malala dia akaiky ny fanolorana an' Jesosy. Voasoratra daholo moa zany. Fa nisy anankiray efa voasoratra tao amin'ireo mpianatra nanaraka an' Jesosy ireo. Efa voasoratra fa io lehilahy io ny hanolotra an' Jesosy. Zany azo atao hoe safidin'Andriamanitra satria Andriamanitra ihany koa no nisafidy izy amin'reto no tsy maintsy hanolotra. Ny devoly koa tao anatin'izay dia nifidy tokoa satria any amin'ny andinitsiratra masina hafa any any amin'ny ohatra any amin'le teny io ihany zany fa any amin'ny Luka toko fa 2:20 fa 3 dia zao le zavatra tenin'Andriamanitra raha vakiantsika manao hoe fa Satana niditra tao amin'ny Jodasy ilay atao hoe Iskariota. Zany hoe Andriamanitra tsy efa manana an'izay mety io programa ary efa mandinika ny olona tsirairay avy fa ny devoly koa dia mandinika antsika tsirairay avy. Fa maninona tsy hoe tany amin'ny Petera niditra ny devoly ka amin'ny Petera namadika ny Jodasy namadika an' Jesosy azafady. Fa devoly koa dia efa nanomboka hatramin'ny ela no nandinika amin'ny toe-po, ny toe-panahy, ny toetra n'ity Jodasy ity. Tsy afaka hitsany amin'ny Jauna mihitsy satria nisy fotoana efa nitoriko tamintsika teto fa raha misy mpianatra tena tia an' Jesosy dia i Jauna. Tsy afaka hitsany amin'ny Jauna mihitsy ny devoly ka i Jauna ireny lasa madika an' Jesosy. Fa tao anatin'izao zavatra zao dia efa nandinika teny an-dalana teny dia efa hita amin'ny devoly ny faiblesse. Efa hita amin'ny devoly ny point ahafahany miditra sy ahafahany mitifitra ny fon'ny Jodasy. Zao ny zavatra nitranga. Rehefa ny mpisorona zany mitady, ny lohan'ny mpisorona dia mitady sy azahoana an' Jesosy. Misy fotoana te hisambotra an' Jesosy, misy fotoana te hanagadra an' Jesosy, misy fotoana te hamono mihitsy an' Jesosy fa zao tsy izy satria ny olona dia nanaradia an' Jesosy dia natahotra ny vahoaka ireo olona ireo dia tsy sananao ninino. Mandrapatonga ny andro anankiray nisy olona akaiky an' Jesosy nanolotra azy ny toerana misy azy. Nanolotra an' Jesosy nanome renseignement taka nisy olona ray hosamborina zany dia matetika tsy hity ny olona iny fa misy olona anankiray akaiky azy mafantatra ny olona io, mafantatra ny programa ny olona io, mafantatra ny fomba fanao ny olona io, mafantatra ny programa ny zavatra ho atao ny olona io. Fa ny zavatra tena mampalahelo raha lasana vavy malala dia zao fantatry Jodasy daholo ny momba an' Jesosy rehetrarehetra. Fantany tantara fiaviany,
fantany zavatra fanaony, fantany zavatra fiteniny, fantany feony, fantany fietsiny, fantany fandehany, fantany avokoa ny momban'i Jesosy. Fantany hatramin'ny loka tiany Jesosy, fantany hatramin'ny zavatra mahafinaritra, mahafaly ny Jesosy, sy ny zavatra mampalahelo sy matezina ny Jesosy. Fantatry Jodasy amin'ny antsipiriany zany. Taka ny olona anankiray fa zatra niaraka hatramin'izay dia mifankalala. Fa zavatra ray dia ray tsy fantatry ity Jodasy ity raha lasa nambavy-malala teny vidin'i Jesosy. Tsy fantany valerany io mpampianatra azy io. Mpafantatra hoe ny zavatra nitranga teto. Nisy varotra teto. Za dia mpivarotra matony ny maro ary nareo dia mahafantatra na tsara fa mpivarotra tomobile hatramin'izay. Ary niaina tao anatina zany varotra zany za dia responsable commercial foana ny asako hatramin'izay. Tao anatina fifaneraserana ara-barotra foana ny asako hatramin'ny nanomboako ny asa. Hatramin'izao ary mbola anatin'izany kely ihany. Ankoatra ny mampanoton'Andriamanitra. Haiko tsara ny zany hoe mivarotra. Za tena teneniko anao fa misy fotoana zany mivarotra zany zavatra ataonao isan'andro, zavatra efa mandeha ho azy zany. Fantatrao daholo ny fijerenao ny client, fantatrao daholo. Ozy le directeur anay zay taloha hoe ianao zany vao mahita client io dia jerenao fotsiny dia fantatro hoe olona hividy zavatra na olona anadalanao. Betsaka ny lalàna ny varotra, fantatro. Teto nisy varotra ny ainga teto. Nisy fifanarahana ara-barotra ao atao eto. Fa ny zavatra tonga dia misintona ny sainao ato dia zao. Any 5:50. Zao ny tenin'ny Jodasy. Omenareo ohatrinona. Rehefa ny varotra ny ohatr'izay lasa nabavy-malala. Tena io olona io maika vola. Tena varotra mantsy dia zao. Ianao manana zavatra amidy no miteny. Zao ny vidiny ity. Dia ny olona ny tonga dia miady varotra aminao. Dia ianao ny tompony teny farany. Mety aminao dia omenao. Fantatra hoe sarobidy dia tsy omenao amin'ilay vidy mora sy sisa. Fantatra hoe tsy mahafaty antoka anao dia ikianao. Ianao mpivarotra ny tompony teny farany raha ny tena lalàna ny varotra fa tsy ny mpividy. Fa rehefa zavatra izy zay tsy ny sasarana ka amidy dia tsy problème anao izay varotana io. Na ianao maika vola. Eto dia zao ny zavatra mitranga. Mahita lehilahy anankiray hivarotra zavatra tsy dia misy dikantsika. Ozy Jodasy, omenareo ohatrinona. Zany hoe tsy izy no teny omeo an'izao fa raha vao zao no omenareo tsy omeko Jesosy. Fa nandady lahady tonga teo amin'ny lohan'ny mpitsorona Jodasy dia miteny nanao hoe omenareo ohatrinona. Taka miteny hoe zay omenareo ohatrinona fotsiny any aminareo. Hitanay zany rehefa taloha rehefa maika ianao hivarotra zavatra dia anontanianao fotsiny hoe ohatrinona fotsiny sahanao amin'io hoe. Tsy maintsy amidy androany ty fa ohatrinona fotsiny. Tsy hainao mihitsy ny avinavina hoe tsy omeko raha tsy zao. Fotsiny hoe ohatrinona ny any. Dia zay any dia omenao io satria mila vola ianao. Fa teto Jodasy dia manao varoboba raha lasa nabavy-malala. Varoboba nataon'i Jodasy teto. Omenareo ohatrinona fotsiny fa omeko anareo io. Zao ny toy an'ilay teny manao hoe ary izy nandanja sekely vola fotsy 30 omena azy. Zany hoe tsy Jodasy nametraka prix fa ny olona nametraka io. Zao ny tiana omenanao. Zao ny hitanay mety amin'io zavatra amidinao io. Raha lasa nabavy-malala. Fantatsika hoe zany atao hoe 30 sekely. 30 sekely zany raha tamin'ny andro tao amin'ny Baiboly dia 30 sekely zany ny vidina andevo. Rehefa mividy andevo zany ny olona taloha, andevo normal, zany hoe andevo afaka miasa, andevo mpanompo moa zany dika zay andevo zay. Na ohatra koa hoe le olona azo babo reny dia lasa andevo. Ny zanak'Israely zao andevo ny Egyptianina. Potifara zao nividy an Josefa. Andevo Josefa. Josefa zao namidiny ralahany 30 sekely tamin'ny Ismaelita. Ny Josefa zany latsa-datsaka kokoa amina vidina andevo normal ny vidiny. Fa ny tena koro. Ny koro zany raha ohatra anao zany hividy mofo dipaina dia ny korona mofo dipaina ohatra efa misy hoe zao ny vidiny. Dia raha mividy andevo zany ianao dia 30 sekely ny vidina andevo. Raha mijery ny tantara ao anatin'ny Baiboly ianao. Vidina andevo raha lasa nabavy-malala no nivarotany Jodasy any Jesosy ilay mpanjakany. Nataony Jodasy varoboba. Ny mpanjaka sy ny tompony ena nisy soa azy le nifidy azy.
le nasitrana ny aretiny nanafaka ny olany le nifidy azy ho mpitam-bola ny mpianatra mpitazona kitapom-bola mantsy ny anjara asan'ity Jodasy ty comptable raha lasa napavy malala mba azonao an-tsaina ve zany ny olona nanome vidiny iny ary natsipo ny vola raha mijery le film le hoe la passion du Christ iny de hitantsika tsara mihitsy ny fandehan'izay tantara zay hoe ohatr'ireny mihitsy ny zavatra tena nanakaiky atao amin'ny baiboly ny olona voalazan'ny ten'Andriamanitra mantsy fa faly vao nanatona ny reto loham-pisorony reto Jodasy de faly reto olona reto hoe vita mandresy tika 30 sekely raha lasa nababy malala 30 sekely ny valeran'i Jesosy teo amin'ny Jodasy mety menao am'izany fotoana za am'izao fotoana zao de mety izy ianao hoe Jodasy zany tena sady ratsy aloha Jodasy ny tsy tena tia vola no tsy mahalala vidin-javatra fa za te teny aminao fa firifiriny Jodasy mivarotra an' Jesosy am'izao fotoana zao firifiriny Jodasy mivarotra an' Jesosy amin'ny vidiny mora am'izao fotoana zao za raha lasa nababy malala tena te teny aminao fa am'izao fotoana zao mihitsy ny miroborobo ny fivarotana an' Jesosy am'izao fotoana zao de mbola mitoy ny vary-bobo de ny fivarotan'le ny olona le mpanjaka ny mpanjaka le tompony tompo le tompony famonjera amin'ny vidiny tena mora mino fa tsy indray mandeha anao nainao zany hoe misy olona manao pacte amin'ny devoly misy olona fantatro maromaro efa reko nanao an'izany zavatra zany ary am'izao moa zany miroborobo ireo olona malaza rehetrarehetra reny olona ohatr'izany de mifanaraka amin'ny devoly ny tanjona de tsotra ihany anakarena inona moa ny arena teneniny eto de ny arena zay hitany Jodasy de ny 30 sekely te anakarena izy te hitombo fananana izy te azo zavatra tsy ny sasarana izy fa tany tsara raha lasa navavy malala Jodasy nahita fa azo tombony izy azo azany 30 sekely zany rehefa manao fifanarahana amin'ny devoly ny olona anankiray manao pacte amin'ny Satana de tsotra fotsiny tsy fantatrao moa za tsy mbola nanao ary tsy hanao an'izany mandrakizay fa ny zavatra fantatro fotsiny tsy fantatrao zay fifanarahana ataony zareo any fa anisan'ny zavatra condition goavana be anankiray de tsotra ihany tsy mila miresaka Jesosy zany tsony ianao tsy mila mivavaky zany tsony ianao tsy mila miresaka Andriamanitra tsy mila miresaka Jesosy tsy mila miresaka fanamasana tsy mila resaka baiboly tsy mila resaka filazantsara tsy mila an'izany fa resaka devoly am'izay io manomboka efa ela nisy zany fifanarahana amin'olona anankiray sy ny devoly zany ary ny devoly de manome zavatra ho takalony zany zavatra zany manome arena izy manome trano be izy manome tomobily izy manome vehivavy izy se rehetra mahory anao mahory an'iny olona ny fanaraka amin'iny te omeny fa ny takalony zay de zao tsy misy resaka Jesosy zany tsony no fiainanao zavana malala raha misy zavatra olona mampalahelo de reny olona reny ary tadidio ty zavatra ty fa misy olona mitsika miaino ty ten'Andriamanitra ty nanao pacte tamin'ny devoly fantatrao moa ny takalony zany zavatra zany ao aorianao akoatra ny sorona zay angatahany devoly aminareo tsirairay avy zay nanao pacte taminy misy ny angatahany zanany omeny anao aloha zay ilainao vola omeny anao zany voninahitra omeny anao zany promotion ny ampiasana omeny anao zany tomobila tsara tarehy omeny anao zany fa oako fantatrao fa akoatra ny zanakao zay ho atao sorona sy ny sisa ny fanahinao de any devoly ary zay indrindra ny zavatra mampalahelo ry havana malala inona moa ny 30 sekely inona moa ny vola makarena raha miohatra amin'ny fiainana mandrakizay zay homanin'Andriamanitra ho atsika ny arena fa tadidio hoe fa amin'ny fotoana ianao mivarotra ny Jesosy de tadidio fa votsitra am-pelatananao ny fiainana mandrakizay raha mijery ao amiraky nareo amin'ny compte Facebook Rado Rakotosalama vao tsy ela akory nizara zavatra anankiray ahako izay nanitona ny saiko ary tiako isitomana ny saintsika rehetrarehetra ihany koa lehilahy anankiray mpanompon'Andriamanitra ngeza de ngeza fantadaza era-tany
namoaka izy tsy niterena tsy nivozonana fa namoaka video izy salasala am'izao le zavatra niteneny hoe nanenina aho izy fa nitarika ny olona ity vola sy ity an'ity zao tontolo izao ty ka tsy nitony ny filazantsara marina ary zao zavatra niteneniny mangatabavaka aminareo ah zany hoe izy le mpanompon'Andriamanitra lehibe mangatabavaka amin'ny olona rehetra na de olona kely mpivavaka tsotra fotsiny ary mba hanina mba hanana azahoany famindrapon'Andriamanitra satria fantatro fa nisy zavatra tao nataon'iny lehilahy iny mety gaga angamba ianao hoe inona zany za de teny aminao lasana babo malala ny devoly zao am'izao andro farany zao de tsy hainy am'izao tontolo zao zany ntsony tsy hainy am'izao tontolo zao zany ntsony izy nitehaka olona fa fantany fa reny efa nazy raha teo fa ny devoly de manana fomba fiady satria voalazan'ny ten'Andriamanitra fa fetsy takany mena rana ny devoly tsy hainy am'izao tontolo zao ntsony izy ny maka olona fa hidiriny hatrany am-piangonana ary efa miditra any am-piangonana izy de tsotra ihany ny zavatra ataony mitady Jodasy hivarobobany Jesosy izy hoy Jodasy omenareo ohatrinona za te hampahirantsika rehetrarehetra am'izao fotoana izao fa efa tafiditra ny anivo ny fiangonana tsy zany mamorona zany fitantsika tsara reny zavatra mitangana na tsy nisy aniary nge de efa ely zany ny fantatry fa efa tafiditra ny anivo ny fiangonana am'izao fotoana izao ny fivarotana varobobany Jesosy so de gaginareo rahalahy fa am'izao fotoana izao mety ozy ngambitsika mahafinaritra zany misy manohana rabola zany tsy contran'izany ahako raiso rehefa fitahina avy amin'Andriamanitra fa ny zavatra isotomako ny saitsika de zao raha misy olona anankiray miteny aminao ary zavatra nisy zany misy olona fantatra ohatry zany misy olona miteny tsotro zao fotsiny izy hoe inona ny ilainao amin'ny fiangonanao io hitarina ny fiangonana mila tomobile ianao inona ny ilainao fa zao manompo zao de hiaraky sika ireo fikambanana ndray de fikambanana resaka an' Jesosy fikambanana mampiasa baiboly fivavahana mitoriteny sy ny sisa sy ny sisa fa zao ao anatin'izay zavatra zay mandray fanampiana avy aminy ianao de misy zavatra miova amin'ny pastery manomboky pastery lasa tsy afaka mitovy zay zavatra tiany hotoriana tsony fa manomboka eo de ny olona zay nanome fanampiana nanome subvention manome fanohanana rabola raha-pitaovana no manomboka amin'ny teny zao pastera aza mitory aleohatry zao tsiny anao fa zao am'izay toriana manomboka andro rasana babo malala fitiavana atsika ty ten'Andriamanitra ty mety ozy ngamby ianao hoe iny zany zavatra tantarainy rahalarajo zany fa za miteny aminao ny zava-misy ary misitona ny saina fa am'izao andro farany zao de mbola tedavy ny devoly ho ampanaovina varobobany Jesosy tsika fantatrao zavatra nitranga rehefa nahazo vola telopolo i Jodasy vakeo ny tantara de analiny ny baiboly vakeo raha ohatra ianao tsy manam-potoana de jere fotsiny hoe lapasan'be Kristy fa iny tena akaiky an'izay zavatra zay nahazo ny vola io Jodasy a de zao ny zavatra nitranga rehefa nahita an' Jesosy voasambotra izy tena nenina am'izay izy ary nanenina izy ary lasa izy na de vera tany amin'ny loha ambitsonina ka mitena hoe avy anao io olona io fa ho lehilahy marina io fa ity ny volanareo fa tsy nandray intsony ny olona ary tsatrana fanenenana mafy i Jodasy ary lasa izy namono teny rehefa ataony konty tsy nihinana na de ray sekely tamin'iny telopolo sekely iny azy izy niariary teto fa tsisy dikany le telopolo sekely zay niraisany tsy nisy ninanany na de kely aza ary le lehilahy nyteneniko anao teo de zao niaina tanatina fananam-bola niaina tanatina fiadanana raha zay alaisantsika satria amintsika mantsy de hoe rehefa olona manan-karena de miadana za tsy de resy lahatra am'izay fa ny olona afaka miadana de ny olona nandray an' Jesosy ho tompotsy mpamontsy ny fiainana ka nandray an'le fiadanana tsy fa manome an'izao tontolo zao fa le fiadanana nomeny Jesosy fa am'izao fotoana zao zany lehilahy zany le niteneniko anao teo mpanompon'Andriamanitra lehibe sy goavana eto amin'ity zao tontolo zao ty mitenina anao hoe iverina amin'ny fitoriana filasan-tsara tena izy a vonona ny ainga zero satria fantatra fa tsy netiny teo ara-potoana zany a ary zany ny olona tena misy fitiavan'Andriamanitra manapa-kevitra ara-potoana na de somary taraina satria mino aho fa raha-pana enao nge raha hoe
amin'ny fotoana tena fantatrao ny Andriamanitra miaraka aminao dia tokony fantatrao efa hatramin'ny ela fa Andriamanitra zao no miteny fa tsy hainareo ny manompo azy sy manompo amin'ny mamony. Raha mbola ao amin'ny Jodasy mihitsy raha lasana vahamalala ny fitiavam-bola. Da itsika fa Jodasy nge salotiny rehefa nisy vehivavy anankiray nanositra zava-manitra ny tongotra Jesosy dia teny izy fa inona ny anton'izao fandaniana be zao? Fa maninona raha namidy iny dia nanaovana satria ny antony dia tsotra. Ny Jodasy any anatin'ny voly foana ny fisainatra. Ny olona manolotra zavatra ho an'i Jesosy, manolotra sakrifisy ho an'i Jesosy ny Jodasy tsy izay tokony ho izy, tsy tokony ho menan'i Jesosy iny, fa tokony ho tazominy. Afantatsika tsara fa Jodasy ange mpitantana tsy marina ny kitapo-mbola ny mpianatra. Ary rarin'izy raha tratran'izao mifandrika anankiray izao raha lasana bavimalala. Ndrao ianao rahalahy, ndrao tsika variana amin'ny ty fiainana eto amin'ity zao tontolo izao ty. Ndrao adinitsika amin'ny fitoriana filazantsara tena marina ka ho atakalotsika zava-poana, ho atakalotsika fitoriteny amboarina, fitoriteny izay tenenin'ny olona satria ny olona manohana atsika rahabola. Fa tadidio raha lasana vavimalala fa ny devoly dia misisika any ambadiky ireny olona ireny indraindray. Ka ndrao ianao mivariboba an'i Jesosy amina vola 30 sekely, fa za teteny aminao fa hoarinao ho leo an'io fananam-bola be io ianao mitobaka ny vola. Za teteny aminao fa ny olona manan-karena indrindra, ny artista manan-karena indrindra, ny atao hoe Elvis Presley dia miteny tsara mihitsy fa analako ny zavatra rehetra fa misy vida ato anatiko ato. Raha lasana bavimalala indrindrindrindra raha mpanompon'Andriamanitra zany ianao ka zatra miaraka tamin'Andriamanitra ka hosoloanao vola fa andalo ihany io, ho tapitra ao ihany ny lamaody, ho tapitra ao ihany ny tômôbila tsara, fa misy zavatra tsy mety fenao anatinao. Andray zany tesitina asaitsika hoe hitatsika zay ny lesona nahazo an'i Jodasy, namidy ny 30 sekely Jesosy fa tsisy ny ilany ny 30 sekely iny efa Jesosy fotsitra teo aminy. Za androany teteny amintsika manao hoe aza midy variboba Jesosy ary aza midy mihitsy fa Jesosy ary raha ny tena marina namidin'Andriamanitra teo ambony azo fijaliana raha lasana bavimalala novidiana tamin'ny raha mba ahafahana mamonjy anahy, mba ahafahana mamonjy anao. Miverena raha misy lasa lavitra misy amintsika tsy voatery mpanompon'Andriamanitra, misy olona tena nanana zany hoe pacte amin'ny devoly, tena mbola fotoana zao raha lasana bavimalala, mbola afaka tapahana sy rovitina ny contrat anareo. Dia miainga zéro ianao fa miainga zéro miaraka amin'Andriamanitra. Fa saripady ny ara-panahintsika, saripady ny fanahinao tadidio fa ny fanahintsika ihany no velona mandrakizay, na hijaly mandrakizay na hifaly mandrakizay. Ka za teteny aminao androany hoe aza midy fa tehirizo. Manentana antsika mpanompon'Andriamanitra foana, tsy misy olona manompon'Andriamanitra manitra mandrakizay zany. Fa manana faharetana ianao dia andraso ny Andriamanitra ao fa aza atao variboba. Aza midy maika fa manana faharetana dia andraso fa tsy maintsy tonga ny Andriamanitra. Tsy maintsy hitondra anao any amin'ny tampony tendrombohitra ararata taka ny samby fiara. Tsy maintsy entin'Andriamanitra eny ny fiainanao fa aza matahotra ianao. Aza manana, aza mety taitaitra n'ity fiainana ity zao tontolo zao ty, ary aza mety taitra amin'ny publicité sy ny fisintomana izay ataon'ny devoly fa tehirizo ny Andriamanitra ao. Mino fa fantatra ao izay inonao tahaka ny afantarako izay inoko. Tehirizo fa Jesosy ny fiainantsika. Voninahitra tena Andriamanitra iray dia matoky aho fa voarainao zany afatra zany, aza atao matezitra anao fa ataovy hoe fitiavana anao zany. Dia miverena amin'ny lala marina fa tianao Jesosy. Alleluia. Amen.